Amin'iny tapany avaratry ny nosiny Madagasikara iny moa dia nafana ny toe-draharaha nohon ireo andiany tanora mahery fihetsika. Nafana ny toe-draharaha tao amin'ny Université Antsiranana izay nahitana andiany tanora mahery fihetsika nanafika ny trano fonenany ireo mpianatra. Tonga tany antoerana ny mpanolontsaina avy eo anivon'ny fiadidian'ny fanavoazan'ny Repoblikan'ny Madagasikara izay notarehin'ny Colonel Rabearmanana hihaino sy hitondra vahaolana momba ny toe-draharaha misy ao antoerana. Manoloanany ny disadisa moa dia nisy ny fianonany andaniny sy ny ankilany ka tamin'izany no nanasongadinana ny fampihavanana. Tonga nitsapa alahelo ny fianakaviana manamanjo tao Lazarenor ireo tompon'andraikitra natao ihany koa ny fanafahana ireo voatazona ankeriny. Anisan'ny lamina natao ny fametrahana mpitandro ny filaminana ny manodidina ny cité ary noraisina ny fepetra tsy hahafahana vezivezy amin'ny alina amin'ny faritra manodidina ny campus universitaire izay manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina. Ankoatran'izay ihany koa moa dia nitondra vahaolana ho an'ny mpianatra ny fanjakana toy ny fijerena ny fanavoazana ny tranony ireo mpianatra. Isan'ny asa foezaka ihany koa ny fametrahana ireo panneau solaire izay 20 megawatt hamahana ny olany herinaratra ary ny forage mba isitrihana rano. Amin'izao fotoana izao moa dia efa fantatra fa votsitra soamantsara ireo telo lamponina avy ao Lazare sy ilay mpianatra université iray anisan'ny voatazona. Niezaka nanao fanelanelana mba hisy an'ny filaminana moa ny solombavam-bahoaka izay voafity tao antoerana ary niditra antsehatra ihany koa ny commissaire Ted Steven izay zanaky ny Antsiranana. Mandalo any antoerana miatrika ny fahasalamana ray aman-dreniny moa ny commissaire Ted saingy tsy nitazam-potsiny manoloanany ny savorivory misy ao Antsiranana. 7 taona i Petit Franky ilay mpilalao sary mihetsika malagasy. I Petit Franky na Frank Sylvain moa dia 7 taona izao no demande izao. Mbola tsy manambady moa izy raha araka ny valazan'ny loharanom-baovao ary amin'ny alarobia izao no hanatanterahana ny fandevenana azy izay etsy Soanavela Alasora. Ny tena nahafantarany maro i Petit Franky moa dia tao anatin'ny sary mihetsika izay nolalaovany mitondra ny lohateny hoe Andrebabe ary izao izy no demande izao. Fandalovana tokoa ny fiainana eto an-tany izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirahary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ary aingany ho andram-piadanana i Petit Franky. Hiverina hiasa kosa ny mpandraharahany fonja. Hiverina anao ny asa fanaony andavanandro manomboka izao ny eo anivon'ny fandraharahana ny fonja ary nanao sonia ny fanarahana ho fandravonana ireo fitakina izay nataony teo anivon'ny fandraharahana ny fonja ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo sy ny secrétaire général ny syndicat ny mpandraharahany fonja Andramatoa Mohamed Razaf Berson. Fa ny tany Ambondromamy kosa dia nisy ny tolona fitakiana. Sora-baventy maro samihafa toy ny hoe miala be ny tanàna sy fokontany, tsy mila fitondrana Irmara, tsy ekena ny fivarotana tany Matsabory manapa-tanana, ampy izay ny kolokolo sy ny sisa sy ny sisa. Ireo no nentiny ireo vahoaka ny Ambondromamy izay nanome 27 ora hialany be ny tanàna. Hiamafy kokoa ny tolona aoriany io fepitona io raha tsy miala ny be ny tanàna. Anisan'ny vaovao tsara ho an'ny Madagasikara moa dia nahazo tetikasa tsara indrindra i Bettina Bruno taty Afrika. Isan'ny ireo telo tsara indrindra ny tetikasan'ny Bettina Bruno tamin'ny concours des meilleurs projets des jeunes d'Afrika. Ny fanodinana ny raketa ho lasa hoditra ny tetikasa nentiny ka nahazahoany izao fandresena izao. Mirary soa ho an'ny malagasy rehetra foana moa izay ato anatin'ity chaîne ity mba ahaleo ahalasa ary hiakatra amin'ny avo indrindra amin'ny tanjona izay kasaina. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiraha ity koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara kely ny sariny ity general izay efa misotro ronono. Saig moa izy tamin'izany fotoana izany, tsy iza moa izany fa General Serge Zele anisan'ny tsy tazatazana moa izy rehefa nisotro ronono ary rehefa tsy nitana andraikitra ho saig intsony tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny nampalaza farany an'ity general ity moa dia izy niady hevitra tao amin'ny Real TV, niady hevitra tamin'ny Andriamatoa Andry Bihary. Tamin'izany fotoana izany moa Andriamatoa Andry Bihary dia nangataka ny hitsarana ny Mamy Ravatomanga ary nilaza ny hitondra profo. Rehefa tsy nahitana profo moa Andriamatoa Andry Bihary, rehefa tsy hita izay profo noentiny dia lasa nirediredy no fandraisan'ny malagasy azy noho ny farany. Amin'izao angamba dia mety mitombina ny zavatra izay nolazainy Andry Bihary tamin'ireny fotoana ireny. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy, veloma toboky vavy.